Ry havana malala, ampitiavana mandrakariva no anolorana ny fiarabana antsika rehetra. Amin'ny alalan'izao fandaharana izao, ka ifampizara amintsika ny soa sy ny hatsara ny tenin'Andriamanitra. Ho fampaherezana antsika rehetra ao anatin'izao fiainana efa miasimba izao. Andeha hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, Andriamanitra tianay, mihevitra ny momba anay mandrakariva. Andray ny teninao indray izahay amin'ity anio ity, mangataka anao Tompo, ny fanainao masina hitari-dalana anay, hanazava sainanay mandrakariva, hatakaranay ny sitraponao. Amin'ny anaratsoanao Kristy no anonana ny vavaka. Amen. Omaly isika ry havana malala, dia ny resaka ny amin'ny atao hoe fanatrehan'Andriamanitra. Manao ahoana moa izany fanatrehan'Andriamanitra izany? Andriamanitra miaraka amintsika. Andriamanitra miaraka amintsika. Andriamanitra nidina hamonjy atsika. Andriamanitra mitarika ary isan'izany ny nanomezana atsika ny tenin'Andriamanitra mba hitarika atsika hatrany eo amin'izao fiainana izao. Rehefa ren'Andriamanitra ny fitarainan'ireto vahoaka marobe, dia ny zanak'Israely zany. Zanak'Israely izay vahoaka voageja mafy tamin'ny fanompona mafy. Rehefa ren'Andriamanitra ny fitalaony, dia indro nidina Andriamanitra. Indro nidin'Andriamanitra ary namonjy azy. Nresantsika mihitsy izay fihetsika-Andriamanitra izay. Andriamanitra tsy mihenahena na mitazapotsiny, fa Andriamanitra nidina mba hamonjy. Fa ny mahavariana dia ity, tsy vao ela akory zao no nanafahan'Andriamanitra ireto vahoaka marobe ireto, dia ny zanak'Israely zany. Rehefa ren'Andriamanitra ny fitalaony ary hitany ny fijaliany sy ny fahoreny, dia tsy vao ela akory dia nafahan'Andriamanitra ireto vahoaka ireto ka novonjeny ho afaka amin'izany fangejana izany. Dia indro, ary izay ny mahavariana sy ny mahagaga, indro fa toa adino izany sandro maherin'Andriamanitra izany, izay nanafaka azy ireo. Toa adino ilay tana maherin'i Jehova, izay namonjy azy ireo ho afaka amin'ny fahababona. Toa tsy tsaron'izy ireo ilay Jehova nandeha teo alohany tamin'ny andry rahona, hadinon'izy ireo ilay Jehova niaraka tamin'ny andry hafa izay nanazava azy. Ary mahagaga sy ny mahatalanjona aza dia ny fanehoan-kevitry ny zanak'Israely mihitsy manoloana an'izao toe-javatra somary manahirana azy ireo izao. Mahavariana mihitsy n'ilay fanehoan-kevitra, ilay Andriamanitra izay nitarika anao, nanafaka anao, dia mahavariana ny toe-javatra mitranga toy an'izany. Rehefa nandeha ny zanak'Israely ka nivoaka ny tany Egipta, dia tsy hoe ny herin'ny tenany ihany,
tsy hoe ny herin'ny tenany na ny hoe ny fahaizany fotsiny ihany no nahafahan'izy ireo teo amin'izany fahababoana izany, fa ny tana maherin'Andriamanitra no nitondra azy ireo nivoaka. Mialoha io fandehanana io anefa dia mazava ny fanambaran'ny soratra masina. Eksodosy toko 7. Eksodosy toko 7 ny andinin'ny 7 sy ny tapany voalohany amin'ny andinin'ny 9. Mazava be melohan'io fivoahana io dia zao ny fanambaran'ny soratra masina. Ary Jehovah, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alahelony, dia efa nidina aho izao hamonjy azy. Hitan'Andriamanitra tokoa ny fahoriana, ren'Andriamanitra ny fitarainana. Izany hoe noho izany fahoriana izay hitan'Andriamanitra ary fitarainana eniny avy amin'reto vahoaka reto izany, dia nohenoin'Andriamanitra izany zavatra izany, ary dia zao ny toyany amin'ny Eksodosy toko 2. Eksodosy toko 2 ary ny andininy 7:20. Eksodosy toko 2 ary andininy 7:20. Zao ny zavatra nisy. Ary ny zanak'Israely ny sento noho ny fanompony ka nitaraina, ary niakatra tany amin'Andriamanitra ny fitarainany noho ny fanompona. Nitaraina ny zanak'Andriamanitra dia namonjy Jehovah, nanafaka azy ireo Jehovah. Fa rehefa tojo fisedrana ny zanak'Israely dia indrisy adinony ilay tanana mahery, ilay sandrona inditra nitondra fanafahana ho azy. Endro ankehitriny afaka ny zanak'Israely, ireo vahoaka marobe, afaka tamin'ilay fampahorena, afaka tamin'ilay fampijaliana, ary akoatran'izany aza, akoatran'ilay fahafahana, dia nivoaka niaraka tamin'ny harem-bevava. Nivoaka niaraka tamin'ny harem-bevava. Zany hoe nanana fananana be. Tsy navelan'Andriamanitra hoe nandeha izy ireo dia nandeha tamin'ny tanam-polo, fa niaraka tamin'ny fananana be. Ary samy nangataka tamin'ny namany avy izy arak'izay ilainy. Saingy taoriana kelin'izay toe-javatra izay, lay fanafahana. Dia indro Farao sy ny miaramilany, indreo manenjika ireto vahoaka vao nafahana ireto. Ambaran'ny soratra masina fa kalesy eninjato, kalesy voafantina eninjato sy ny kalesin'ny Egiptianina rehetra, kalesin'ny Egiptianina rehetra nentina nanenjika ireto vahoaka n'Andriamanitra. Fitsapana lehibe tokoa teo amin'ny fiainan'ireto vahoaka nafahan'Andriamanitra rehetra izao izany. Fitsapana lehibe teo amin'ny fiainan'ny zareo zany, ity toe-javatra miseho eto ity. Hanao ahoana loatra re ny fihetsika reto vahoaka marobe reto manoloana an'izao fitsapana izao hoe inona no ataon'izy ireo ankehitriny manoloana izany fitsapana izany. Ao amin'ny Eksodosy toko 4:20. Eksodosy toko 4:20 dia izao no fanambarana manomboka eo amin'ny andininy 10 sy ny manaraka. Eksodosy toko 4:20 ary ny andininy 10 sy ny manaraka. Ary rehefa mbiakaiky Farao, dia natompo ny zanak'Israely ny masony ka indreo ny Egiptianina tamin'ny manenjika azy, dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'ny Mosesy. Nitaraina ny zanak'Israely, nitaraina.
ry ava-malala raha jerena tsotra sy maika izany fihetsika izany dia to fihetsika tsara, fihetsika mety, saingy ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tena avy ao am-polalina tokoa ve zao fitaraina na alefa miakatra ho any amin'Andriamanitra izao? Tena fifikirana sy fanantenana an'Andriamanitra tokoa ve? Ka mikirany ny finoana fa manafaka Andriamanitra. Ao amin'ny andininy faraika ambin'ny folo, rehefa avy nitaraina tamin'i Jehova zany ny zanak'Israely, rehefa mbiakaiky Farao dia natopo ny zanak'Israely ny masony, ka iny ny Egiptianina tamin'ny manenjika azy dia raiky tahotra indrindra zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehova. Fa izao ny zavatra misy ao amin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Haroy koa izy tamin'ny Mosesy. Moa tsy misy fasana vatany Egipta nentina ho fatetihany hevitra zahay. Nahoana ny nanao izany taminay ianao ka nitondranay nivoaka avy tany Egipta? Tsy izao va ny teny nolazainay taminao fony tany Egipta hoe aoko izay fa avelao ihany izahay hanompo ny Egiptianina, fa aleonay manompo ny Egiptianina toy izay ho faty any an'hevitra. Ry ava-malala, toe-javatra manao ahoana loatra re zao hita izao hoe ilay fitarainana tamin'i Jehova to niova na hoe nivadika ho fanomezan-tsiny. Moa ve tsy Jehova va no efa nilaza fa nidina hamonjy azy? Moa tsy Jehova va no nitondra azy ireo ka nivoaka ny tany Egipta? Moa tsy Andriamanitra va no nanafaka? Ko ankehitriny raha mitranga ny teny fanomezan-tsiny toy izao, moa tsy Andriamanitra va no omena tsiny ka ilazana hoe nahoana no nentina ho taty zahay? Tsy misy fasana va any Egipta? Feno fanomezan-tsiny ireto zanak'Israely vao nafana ireto. Matetika ihany koa isika ry ava-malala, izao sy anao eo amin'izao fiainana izao dia mazana mitranga ny fisedrana sy ny fisedrana ny finoana. Kanefa impirimpiry izao sy anao no tsy efa nanometsiny an'Andriamanitra tamin'ny fihetsika, tamin'ny fitenitsika. Eny, na ny fanapahan-kevitra noraisitsika azy. Tsarovy fa amin'ny fotoana izay toa tsy ahafahantsika manao na inona na inona, amin'ny fotoana tsy ahafahantsika manao na inona mihitsy, ka miazona an'Andriamanitra sy mibanjona an'Andriamanitra amin'ny masony ny finoana isika, dia hiditra ao an-tsehitr'Andriamanitra ka hamonjy atsika tokoa. Eo amin'ny andininy 17 amin'ilay Exodosy 4:7 dia izao ny fanambarana. Aza matahotra mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova izay ataony ho anareo anio, fa ny Egiptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Ry ava-malala, eto amin'ity fiainana ity no ahitantsika izao karazam-pahorinana sy fanaintainana ary olana maro isan-karazany izao. Eto no iantrehantsika ny fitsapana sy ny fisedrana tena mahamay. Miteny amintsika Andriamanitra ankehitriny, aza matahotra. Ho hitantsika tokoa ny famonjen'i Jehova antsika. Fa izany fahoriana, fijaliana, olana hitantsika ankehitriny izany, dia tsy ho hitantsika intsony mandrakizay. Ary raha mamaky ny ao amin'ny Apokalipsy 2:20 isika, ka ny andinin'ny 4 dia izao no fanambarana. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso, mandra-pahatonga izany dia aoka handroso amin'ny finoana hatrany izao sy anao ry ava-malala, fa hamonjy tokoa Jehova. Hivavaka isika. Ray masino, misaotra ny amin'ny famonjena nomenao anay, misaotra ny amin'ny famonjena mbola ataonao aminay.
mangataka anao zahay. Tehirizo ary aoka tsy loka fanomezantsiny ny fivavakay. Nitahianay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.